fidirana tungezelme voninahitranao mampatopenao le misakatra ambony fiderana androany anatika anay ampianatra ampahery anay jerevy Jesosy eo ny fiainanay tsiraray avy ary minao fa manana afaka tandrifanay tsiraray andrainao androany mitenena aminay fa voninanay manao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga sondrainao eto amin'ny toerana ty androany tsy mamenatra anao miteny foana hoe tonga amin'ny toerana mety ianao. Amen. Ary oka mba hitondra fitahiana lehibe eo amin'ny fiainanao ny fahatongavanao eto androany. Faly foana ianao fa chaque fois anao toy ny fanatrin'Andriamanitra tsy maintsy misy zavatra kasian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ianao izany zao androany voakasy irezy mitsy le olakaikinao voakasika anao io androany. Amen. Tainy Jesosy anetsika rehetra. Ary miarahaba antsika rehetra ihany koa tratry ny andro ny fahaleovantegna. Dia tena mitsondrananao mba tena aleo tegna amin'ny lafiny rehetra. Amen. Ary anatin'izay dia tsara fa atsika zao anatin'le tegnantegnantaona. Volazan'ny Baiboly mihitsy zany fitahian'Andriamanitra eo amin'ny antenantenantaona. Mois de juin zany au milieu de l'année. Misasaka zany ny taogno raiky rehefa tonga ny volana Jona. Ary matetika izy io misy karazana atmosfera foana ataon'Andriamanitra. Fa izy le fampianarako antsika eto regny foana fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia miankina betsaka ny zavatra fantatra. Fiarahana amin'Andriamanitra mifamatotra betsaka hoe inona ny zavatra fantanao. Misy zao olona miaigna mois de juin zany dia hoe mois de juin volana Jona ozy. Fa izy tsy mahafantatra hoe inona moa ny secret zany mois de juin zany. Ary io Andriamanitra io dia anisan'ny toerana farany tiany ny eo ampovoany. Amen. Vakio moa Baibolinao fa rehefa nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy taiza place nisy anazy. Amen. Bekabe rehefa namangy ani Maria Andriamanitra tamin'ny andeha ampilaza ny faterahan'i Jesosy dia tamin'ny fahenim-bola madizenge zany. Amen. Vakio Baiboly fa misy secret bekabe hoavy moa mbola ampianatra an'izay zara-bitso atoroko anao zay secret zay sady mba hisondrananao manokana. Amen. Dia ny fotoana antsika raha-bitso manomboka amin'ny valo aza tao maraiky. Amen. Tainy Jesosy eran'izay ny azo korana. Dia manana finoana dia tegna mba midongia amin'ny Jesosy mbola tsy tapitra le mois de juin. Dia misasaka hoe ity taona Jesosy inona le mba zavatra mba fa préparenao ana. Fa za mino fa misy zavatra mbola tokony ho azonao io. Tain'Andriamanitra nino. Dia ny zavatra ho resantsika androany dia hoe ataovy ny anjaranao. Inona hoe ny ataonao? Ataovy ny anjaranao. Anao io zany manana anjara, manana responsabilité. Zany hoe amin'ny fiarahana amin'ny tompo misy amin'ny fiainana ny antsoina hoe anjaran'Andriamanitra. Fa misy zay anjarantsika olombelona. Raha mamaky Baiboly zao anao dia voalaza anaty Baiboly hoe voninahitr'Andriamanitra ozy ny manafo-javatra. Izy zany dia efa tiany le manafo-javatra. Fa kosa ozy voninahitry ny mpanjaka atsika zany izy tenitenina mamanta-javatra. Anjaran'Andriamanitra manafo fa anjaranao mamantatra. Atsika ve zany? Dia misy foana zany riavana andraikitrinao io amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Amin'ny fiainana ara-panahy misy foana zany meninao. Tsy voatery Andriamanitra zany mihetsika fa indray anao mihitsy zay no andrasana.
raha nitsodrano izy zao amin'ny baiboly dia nampianatra mihitsy hoe mitsangana ozy, zany hoe anao mila mitsanga, mihazava ozy, anao mila mampazava ny tegnanao, fa tonga ozy fahazavana. Dia betabe ny zavatra ataon'Andriamanitra tao. Nisy fotoan'Andriamanitra anjarany nanamboatra n'izao tontolo zao, nanamboatra ny saedeny, nanamboatra ny biby rehetra, fa anjarany Adama nanome agnarana ny zindry. Azonao be zany. Donc zany misy foana zany le anjaranao e. Manoloana ny problème matrenao io misy anjaranao. Fa za akinina amin'Andriamanitra daholo izy jiaby. Ohatra zao misy vehivavy mba te hanambady, ny anjaranao mba alefa mba mipôzipôzy. Fa tsy hifady alina foana ianao mba ho hitanao dia satria mba zay tao jamba maso ny vazaha aby rehefa mba hitanahy mila mbambarinao eny vatananao. Anjaranao zao zany. Dia zay koa matetika resahako fa nitokantrano io tsy milamina ho azy zany fa anjaranao mandamina azy. Misy foana zany amin'ny fiainana ny anjaranao. Ka raha anao zany tsy hamanitra ny anjaranao fa Andriamanitra foana dolirinao agnatanteraka ny sitraponao rehetra, ny programmanao rehetra, dia misy zavatra taraiky eo. Raha niandry an'Andriamanitra foana i Adama nanome agnarana ny biby rehetra, dia zisky niany tsisy nafantotra vaongory zany atsika. Tsisy raha haintsika karakory mangitika izy. Ohatra ka niandry an'Andriamanitra izy tsy fantanao be karakory majorery zay. Fa vokatry fanomezany Adama agnarana dia mipetrapetraka raha jiaby. Ka raha vao tianao hihetsika, tianao hilamina ny zavatra rehetra manoloana anao, da nataovy ny anjarana. Da iny tompona. Misy ohatra hoe mila vola hono izy dia mifototrano ndraiky mivavaka. Zay tsisy maharatsy azy. Manahirana miny zany. Ny olo koa mila vola mandeha mitady vola fa tsy mifototrano. Ny olo mila asa mandeha mitady asa, aterina arakorinasa CV mitety toerana mety afantarana misy asa, fa tsy mandongalitra za i fadiany vola ndraiky fo magnino raha mizaha asa e mbodika andro zavatra tsy logika zay, fa misy foana ny anjaranao. Fa iny tompony misy fotoana ilana vavaka, ohatra hoe mivavaka anao, ohatra hoe androany amizao anao mivavaka, Andriamanitra za hitanao tena agnatiny mila vola, tsy voaloako mifantrano, tsy haiko ino magnanjona mba meviko raha fa marainanao mandeha mivoaka mitady an'le valivavaka. Da iny tompony izy magnano carrière lahy matetika ataoko famoarana tetina hoe mangatabavaka hono izy mba hita viavy anjara voatendrinazy. Rehefa mba namitanyeko izy anao moa zany mba volanjely viavy pastera ozy antegna olo manana maso-tegna tena ozy dia anjingy ndraiky io. Io zany taminazy izy io lavenao raha agnatinao azy eky. Tsy maintsy misy korana madinidinika vonanao. Da iny Jesosy eny. Betabe zany ny olona rehefa kamo, io zay avy aloha Andriamanitra hiasa. Izy io mipetraka. Rehefa tsy anao nininy izy dia hoe avy alohany tariny fanahy masina. Fa izy zany tsy magnano nininy. Misy foana ny anjarany. Dia zao anisan'ny fahamarinana atoroko anao mialohan'ny zany rehetrarehetra zany. Atsika rehetra zay nandray an' Jesosy dia efa nanaovan'Andriamanitra fanekena. Fa nisy zavatra mihitsy zany nekena Andriamanitra hoe za zany hoe dia hanao an'izao aminao za manomboka zao. Anao zany resy lahatra fa tegna nandray an' Jesosy maro. Azonao antoka fa agnatinao koa Jesosy nanaovan'Andriamanitra fanekena anao io. Misy zavatra zay faneken'Andriamanitra. Amen. Zany hoe raha dika mazavazava koa dia manana rasin'ny Jesosy anao. Rasy hafa mihitsy. Anao koa zany tsy hoe vitany avy vatomandry foana fa misy rasy hafa. Tsy raha mitanena moa avaizy moa rao zava fenerivo efa misy rasy hafa koa. Misy magnotany anao avaizy anao azava mazenga efa misy rasy hafa. Raha vao nandray Jesosy satria raha misy ny olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao, nouvelle race, nouvelle génération, zany anao io. Amen. Ka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, tsy hoe vitany hoe mifandray amin'Andriamanitra fotsiny isika. Tsy fifandraisana fotsiny zany ananantsika amin'Andriamanitra, fa fanekena mihitsy. Fanekena. Misy zavatra fanekena Andriamanitra hoe za manoloana an'ity vehivavy ity, za ozy Andriamanitra manao tanao, ohatra ndraiky olo manao mariazy reny, nisy fanekena natao
otrotran'ireny koa zany atsika io rehefa nandray an' Jesosy misy karazana fanekena nitranga atao amin'ny tontolo ara-panazy tsy voatery hitanao maso tahiny tompony ianao. Alleluia. Ao amin'ny Exodosy toko fahaenina fahavalo dia azavain'ny baiboly zany lesotsika zany. Exodosy toko fahaenina dia ny andininy fahavalo. Mivako toy izao ny anaran'i Jesosy. Exode 6:8. Ozy hoe ary izaho hampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana homena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lovanareo izany izaho no Jehova. Izaho zay hampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana. Inona ny tiany ambara zay efa nanaovako fanekena. Tanao ohatritsika zany rehefa misy raha mampifamifamaty reny dia tsangatsika malaky be tsy mangiro tonga dia atsangatsika malaky tanatsika ohatsika zay hoe mifanta. Donc zay rehefa nisy fotoana Andriamanitra tamin'ny anao ilay nandray an'i Jesosy mifanta mihitsy ko mbola tsy hagnano soana. Dia nagnety mihitsy zany izy Zagnahary eo ambony eo hoe za izy koa iny tsy matemy taono ty. Amen. Karan'izay izy mazava aminao tsara. Alleluia. Ka Andriamanitra rehefa mianiana, rehefa manao fanekena dia mahatoky ny amin'izay zavatra natao amin'izay izy. Fa ianao kosa mba nanao koa. Satria fanekena zany moa kantran'olona aloha. Izy naneky hagnano an'izao, fa anao koa mba naneky banino. Da iny tompony. Zay tsy fahavitatsika n'izay fanekentsika zay ndraindray mifreine fiainanatsika. Nin'Andriamanitra efa nataony, fa ninao ve mba efa nataony? Mahatoky koa ve ianao ny mifanekenao tamin'Andriamanitra? Mba tegna tanterahanao ve le izy? Ohatran'izay zany. Hitanao tamin'ny lakamisy iny atsika nianatra n'ilay resaka hoe voady tamin'ny talata. Azavaiko anao hoe misy secret eo agnatin'izy io. Anao raha mba tianao avadika Andriamanitra amin'ny fahatsarana fiainanao, mba midira agnatin'izany voady zany, mba mivoady agnatrany toko hoe za Jesosy raha mba ataonao karan'izao fiainanahy mba andeha hagnano an'izao za. Mivoady araka nazavaiko anao iny tsy voatery raha atao androany androany. Fa mety miandry fotoana fatanteran'ilay izy, dia amin'iny anao mila mahatoky ny amin'izay voady nataonao. An'i Jesosy misy moa ny olo manana moyen ataony atsianao alohany nazy. Ito voadiko to tanterahako lasy teo fa misy raha karan'izao nangatako tamin'Andriamanitra. Sy ny sisa sy ny sisa. Ka mba efa nataonao ve zay zavatra manasain'Andriamanitra mba ataonao? Zay le question mila voavalinao niany. Iny le olona mba fanasain'Andriamanitra. Vitanao ve? Sa le fiteny tanora zay blamenao. Za le tegna blame mihitsy. Ny ataonao zay mba nimekenao tanatren'Andriamanitra. Raha tianao hita amin'ny fiainanao zany ny fiasan'io fanekena nataon'Andriamanitra io. Beta be nge ry zavatra faneken'Andriamanitra agnaty baiboly. Hoy zay ny zana sy ny asan'ny tana dia avelao ho adidiko sy andraikitro ihany izy. Fanekena zao. Fa ny afahana manatanteraka fanekena dia satria samy nandray ny andraikiny na ny andaniny na ny ankilany. Beta be amintsika manano karazana vavaka hoe amazanaka ny fanekena. Mantonao zay masamy miteny an'izany dia mba nataonao koa le paranao. Ohatra zao ny faneky ny mpivady fa tsy hifamadika ohatra. Aza miziriziry fotsiny amin'ny madamanao tsy hamadika anao, fa anao ve mba tsy mamadika. Karan'izay zany izy. Dia tsika rehefa mivavaka hoe za amazanaka ny fanekena. Tsy moramora be zany moa zany phrase zany. Tsy zavatra tongotongonona fotsiny zany. Zany olo ny fanekena zany olo mahatoky. C'est un nombre de paroles. Fa tsy hoe za dia zanaka ny fanekena zany tsy raha hiraka le raha tolotolo ampitro fo ny fahefa. Fa misy andraikitra goavana agnatina fanekena. Ohatra zao tsika zao mifaneky fa midiko aminao ny zavatra anankiray. Mazava ho azy namenao volako, nameko anao le vola ary le zavatra namidy azo. Fa tsisy olona hifaneky fotsiny nanao devanty, vola lasany raha io tsy amena. Ohatran'izay raha dika le izy amin'ny tontolon'ny fanahy. Bedabe amintsika rehefa nandray an'i Jesosy, amin'ny fotoana naresanao an'i Jesosy misy fifanekenao. Misy anjaran'Andriamanitra, fa misy anjaranao. Ny fanontaniana mipetraka
mba efa nataonao ve mianjara. Zay izy rehefa ka raha tianao zany ho hita amin'ny fiainanao ny fiasan'ny faneken'Andriamanitra taminao dia ndana mba mahatoky eo anatrehana. Io foana riavana matetika mampatonga fiainan'olo mivavaka tsy mety manjary raha. Satria betabe ny sasany amin'izany fivavahana ataony zany mila le avy amin'Andriamanitra foana izy fa le avy amin'azy zero. Sitrapon'Andriamanitra tsy mameky anazy, valim-bavaka foana mitadiavana. Azonao ve zany? Dia jerevanao zay olo mifegny mivavaka io karaha ny sasahina tsy hainao manambola. Satria betabe n'olona rehefa miditra amina fivavahana manomboky miegny fatahorana anazy. Na dia magnano raha tsy normal izy ohatrany mety fa Andriamanitra tsy dinitra aminahy. Omako Jesus io. C'est pas méchant, hein? Dia lasa tsotsotro. Nefa ny olo manompo sampy tegna vraiment discipliné. Mitandrina mihitsy. Ary tsy magnano blague. Raha vao zavatra volagny sampy tegna raha. Jereo voantsika. Mbola alohantsika ber matetiky mitandrina ordonnance namen'ny dokotera. Toy izay mitandrina ordonnance namen'Andriamanitra dia tsy inona fa ny teny. Raha vao dokotera zao teny hoaninao mandraigny mitondra arive karaha sendra tsy mihinana izy mandraigna fivavaka zao adiniko fanafodiana. Ary tonga dia tsy normal hatramin'ny fomba fijeriny sy mipisana. Adinino ny fanafodiana azy. Izy nanadininy ny nahoja ary manomboka tonga dia mitrouble izy. Raha vao mararirary kely atoko ananjy amin'iny dia za nanadininy ny nahoja. Mahitaka fa vitsy kely ny olo mba miasa aloha satria tsy nanatanteraka sitrapon'Andriamanitra. Dia izany revana mahatonga azy. Betsaka ny olona indiscipliné amin'ny fiarahan'ny tompony. Izany mahatonga antsika jusqu'à ampiangonana ny telefonitsika mbola mitalelika satria ampiangonana kely. Koa tamin'ny bureau numéro anao kefa nataona vibrera. Izany mahatonga ny sasany namba mandeha torotily mitsaka satria ampiangonana kely. Koa tamin'ny bureau numéro nantoky tsara be ikara. Satria miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny torotily dia izy tsy maninona mba mitsanga mantotro. Mivoaka ely telefona ely. Tananao zany zay karazana considération ataontsika zay mahararaka atsika daholo. Satria milaza mihitsy izy. Ozy hoe raha ray aho izy aiza zay ajako. Ary raha tompo aho izy aiza zay matahotra. Satria Andriamanitra zany mila ajaina, mila mbo atahora. Tahanao ny mitokotsika. Eto zany rehefa mbola verenako ihany, le hoe zanaky ny fanekena anao. Raha tegna tianao hisy impacte i raha jiaby reo ataovy le anjara fanekenao. Ino le manekenao? Ino le tokony ataonao? Fa tsy Andriamanitra foa forcenao agnaty voly 10 aligny andramonao. Fa anao saigny mamaky baiboly tsy efa tainy Jesosy enenao. Alleluia. Ny zavatra tegna mahateren'Andriamanitra tandrignesy tsara ty a. Ny zavatra tegna mahateren'Andriamanitra dia ny famonjena fanahin'olona. Io tegna anisany mahateren'Andriamanitra. Atoko sekrenao zany. Resaka évangélisation. Regny fitoriana filazantsara ataontsika regny. Mahateren'Andriamanitra regny. Ka anao ve mba vanananjeny? Ankoatra ny raha marobe dia ataonao zany io no anisany mahaterena azy. Famonjena fanahy. Io voavonjy ve ny fanahy. Satria ny fanahy maharitra mandrakizay. Ny zavatra ilaintsika amin'ny andavanandro vetivety kely dia raha. Vetivety kely dia mitsara. Fa ny fanahy maharitra mandrakizay. Dahinao ny mitombo. Alleluia. Ka ndana rehefa mba samy mba miezaka atsika jiaby mba hitory amin'olo. Mba mitory filazantsara. Mba magnatoro olo zalahy ndo hivavaka. Zalahy ndo manao an'izao. Anao ve mba magnano an'izany? Anao ve mba mampirisika olo io ndo mba dia hiara hivavaka aminay? Anao ve mba io anjaranao io mitaonao fotsiny fanjaran'Andriamanitra manovana. Amen. Kay mitoko ianao. Dia zay matetika mahatonga anao mba magnano annonce regny zay rehetra mba mampiasa an'io resaka page Facebook io.
alefanao mbo magnaraky fandaratsika amin'ny Facebook regny. Misy fandaratsika zao amin'ny page Juno Fresa. Mba magnanova demande d'amis ako. Le partager izy igny radio. Ny sasany zany magnano Facebook izy vodiny ndraiky abokiny eky. Dia sady asiana sotro menamena be hoe karakory fahitanao an'igny. Mitory tsy haiko filazana ino izy. Nefa io miandry valim-bava. Ary mahagaga fa le olo farany mijaly matetiky very mafilo. Dia olo be problème regny matetiky tsy te hivaky loha asan'Andriamanitra. Asany nofo fô mameky anazy. Izaho zao tena gaga. Ami mpiara-migavigavitsika ato ami agnatin'ny telefôny io efa ho arivo. Fa firy izy nao mbo magnaraka le fandarana ataotsika zara raha misy 300. Zara efa mandrivondrivo fa ny sasany sy magnino fo. Izaho moa tonga dia nandray décision mihitsy atsoatso be da be nandeha ho retireko ary bloqueko mihitsy. Dia tsy hainao ma zany ino ma zany le nagnanaovana. Ary raha mampimoe izy mahavita mipublier fa publier raha hafa. Fa tsy mba asiny mahakasika asan'Andriamanitra mihitsy. Zany mba apetrao tsara agnaty sainanao fa anisan'ny zavatra matery an'Andriamanitra dia ny fitoriana filazantsara famonjena fagnahin'olo. Atsika tsy voatery ho tanteraka be dia karakory fa ndahana mba mianatra eky maloha mba magnano sitrapon'Andriamanitra. Mba asivy trasina sitrapon'Andriamanitra fiainanao, ny andavanandronao, fiarahamonina misy anao, indrindra izy zavatra kotokotenao isan'andro telefôninao io, mba misy sitrapon'Andriamanitra avy ao. Amen. Anao ne mety tsy avita hicréer nininy fa zay mba hitanao mba filazantsara nataon'olo, indrindra ohatrany le mba nataontsika tampian'olona eto partager anao. Dia zay aminao jiaby zany mazava ho azy mahita an'iny. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Jereko kely izy no le raha dia tapahana le appel misy magnantso ndraiky izy. Darina eky olo aby tsy manao fomba. Le appel fotsiny mikitiana fa ny vidéo tsy manao. Tain'i Jesosy ianao.